Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga sondray atao anatin'ny voantsariny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao ary ampanajana no anasako anao anaraka hatramin'ny farany izany fampahalalam-baovao izany. Niakony diany filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tany amin'ny firenena afrikana de Gabon sy Nigeria no ndeha anokavantsika ny vaoantsary amin'izao atoandro izao. Nigadina teto an-tanindrazana omaly tamin'ny 2 ora maraina ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianirina Mikaela sy ny délégation niaradia aminy rehefa avy nantanteraka fitsidiana ofisialy tany Gabon sy tany Nigeria fahombiazana ny hoy ny filoha Randrianirina Mikaela raha nanao tatitra fohy ny iraka notanterahany tan'ireo firenena afrikana roa ireo izy. Raha ny tao Nigeria manokana dia nisongadina ny fiara-miasa iarahana amin'ny sehatry ny angovo toy izao ny andindiny izay iarahana amin'ny Babi Stefana sy Feno Randriamalala. Hamenona ny filana ratsolika eto amintsika dia misokatra amin'ireo firenena mpamaty solika eto Afrika izay azon'i Madagasikara tombony kokoa ny fitondram-panjakana. Taorian'ny dinika arakasa niarahan'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianirina Mikaela sy ny filoha Bola Ahmed Tinubu dia nakatoa ny fiara-miasa ara-barotra hamatsiana solika ny Madagasikara i Nigeria. Efa nidinika amin'ireo pitsopitsony sy ny fifanarahana ny filoha rotota ary tsy ho ela dia irosona ny fifanaovan-tsony amin'izany. Ny tany Nigeria moa zany dia zava-dehibe ho antsika firenena malagasy satria fifanaraha mpiara-miasa amin'ny resaka famatsiana solika no ny fampiresahana tany dia efa nahazo ny avalina avy amin'ny firenena nigeriana moa zany tsika fa ny fanasoniavana ny contrat no ataontsika tsy ho ela fa ny fanarahana efa vita tany fa iroso amin'izay famatsiana solika zay ny firenena nigeriana. Manoloana ny tsy fahamarinana ny tsena iraisam-pirenena dia mampitombo hatrany ireo fepetra fisorohana ny mety ho fidangany viditsolika eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Anisan'ny fepetra efa napetraka ny famerana ny fiakarana na fidiana ny viditsolika tsy oatra ny 200 ariary. Eo ihany koa ny fampitomboana ny tahiry na ny stock stratégique, hisorohana ny fatapahany famatsiana na ny tsy fahampiny ny tolotra eny amin'ireo tompom-paninjara. Na vita dingana amin'ny fanavaozana sy fikarakarana fifidianana nandaminana ny disadisa politika anatin'ny Gabon nandritra ny tetezamita izay naharitra 2 taona tany an-toerana. Nandalo sedra toa Madagasikara ity firenena afrikana ity ka afaka nizara ny traikefany sy ny fahaiza-manaony anoanana antsika amin'ireo dingana ho amin'ny fanavaozana sy atongavana amin'ny Repoblika fahadimy. Izy teknisiana Gabonais ho avy eto Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikaela nandritra ny tafafohina taona tamin'ny mpanao gazety teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Babi Stefana sy Feno Randriamalalatrany no mitatitra izay vaovao izay. Ankoatra ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Gabon dia nafahana ny sintona lesona amin'ny zotra-pifidianana nandaminana ny raharaha politika anatiny. Tao amin'ity firenena ao Afrika afovoany ity ny fitsidiana ofisialy no tanterahan'ny délégation malagasy no tarihan'ny filohan'ny fanavaozana tany an-toerana. Tsy mijanona hatreo fa ho avy eto Madagasikara ireo teknisianina Gabonais izara traikefa sy fahaiza-manao hanampiana ny Madagasikara ahatongavana amin'ny Repoblika fahadimy. Ny fanakalozan-kevitra indrindra satria izay ny tena antondiany ampisehoana amin'ny fivondrona be ny firenena afrikana sy ny communauté internationale ny fahavononantsika anaraka ny dian'ny Gabon na vita ny azo moa zany transition tao anatin'ny 2 taona dia efa navita ny fifidianana izy. Zay ny tena natao tany Gabon fifanakaloza-kevitra amin'izay dingana nataony navitany an'izay tanjona izay. Ankoatra izay dia namaly ny fanasan'ny filohan'ny fanavaozana anatrika ny fetin'ny fahaleovantena ny 9 Jona ny fitondram-panjakana Gabonais ary andefa délégation nanotrina izany. Lafim-baovao avy eto Madagasikara, fifandraisana Madagasikara sy Rosia noraisy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikaela tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Ivato ireo fitaovana avy amin'ny Fédération-ny Rosia ho an'ny Génie miaramila, fitaovana raitra sy mafy ary moderna mifanaraka amin'ny filana eto amintsika izany fampitaovana izany ho ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana sy anampiana ny amin'ny tontolo ambanivohitra fantatra fa mbola misy fitaovana hafa
ho avy ihany koa ka andrasana fa avy amina mpiara-miombonantoka hafa indray. Ny Tea Mahavavy sy Mamy Ravoafison. Manomboka izao dia afaka manatanteraka ny sakany sy andavany ny asa ankinina amin'ny Génie Miaramila noho ny fahazoany ireto fitaovana ahafahana manamboatra lalana sy fotodrafitrasa avy amin'ny Fédération ny Rosia. Kendrena manokana ny ampiverina ny Génie Miaramila ho hery fototra ho an'ny fanarenana ary azo tombony manokana amin'izany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Fiara mpanosika tany, fitaovana mpamokatra herinaratra 3, fitaovana mpamokatra rano madio azo entina mandehandeha 3, fiara lehibe mpanilika tany sy mpanamboatra lalana 1, fiara lehibe mpibata fitaovana sy entana mavesatra 1, ary fiara lehibe mpangady lavaka 1. Ireo fitaovana ireo dia nampin'ny politika mpanjakana miompana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa indrindra ny lalana ary fanomezan-danja ny tontolo ambanivohitra mpamokatra ka hanamora ny fivezivezen'ny vokatra. Isaorana ny Fédération ny Rosia nanome ireto fanomezana voalohany amin'ny Génie Miaramila reto fa misy fanomezana avy amina mpiara-miombonantoka anankiray koa ho tonga tsy ho ela mety any amin'ny 17 ny volana Jona engin machine any amin'ny 15 isa izy io hanamafisana ny tanjaky ny Génie Miaramila ahafahany miatrika an'izany famboaran-dalana any amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ireto fanomezana avy amin'ny fitondrana rosianina ho an'ny tafika malagasy ireto dia dingana manamafy sy mampiseho ny fahamatorany fiara-miasa eo amin'ny tafika rosianina sy ny tafika malagasy. Efa mahery ny 20 taona ny fiara-miasa amin'ny Rosia, efa nisy ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny taona 2012 sy 2012 izay nahazoan'i Madagasikara fitaovana ara-miaramila maro. Tsy fitaovam-piadina nefa no iara-miasa manam-porofo izany ireto fitaovana enti manoriny ireto. Manana ny maizy azy araka izany ny fiara-miasa ara-miaramila sy ny fiara-miasa eo amin'ny Fédération ny Rosia sy Madagasikara satria ahafahan'ny firenena malagasy mitazona ny fifandraisana amin'ny rehetra sy mampiatra ny diplomasia toy azy mety. Fomba fiara-miasa diplomatika tsy hidirana lalina loatra amin'ny fifandirana iraisam-pirenena nefa ahafahana miaro ny filaminan'ny sisin-tanin'ny Madagasikara sy mitandro ny fifandraisany amin'ireo faritra manodidina. Fanomezana fahatelo nomen'ny Rosianina tao anatin'ny fitondran'ny fanavaozana ireto natolotra teto Ivato ireto voalohany ny 17 febroary 2024 izay nanolorana camion enina sy angidy biro ary fanampiana ho an'ireo traboina tany Toamasina. Faharoa ny voalohany volana aprily 2024 izay nahazoany tafika fiaran'ny fomvy sy fitaovam-piadiana isan-karazany. Ivadika lafomavao avy any Toliara isika ako ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina izay ankalazaina isaky ny 8 Jona izany andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina izany fotoana iray anentanana andrehetra amin'ny mahazava-dehibe ny ranomasina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny tontolo iainana manoloana ireo ambana ny amin'ny fandotona sy ny fitrandrahana tafahoatra izay miteraka fikorotana ny toetrandro ho an'ny teto Madagasikara dia ny faritra Atsimo andrefana no nampiatrano ny fankalazana izany andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina izany tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity fanadadiana mahakasika izay hoentin'ny Joaquim Ambroise. Iray taona isa-tsegondra no loto avy amin'ny plastika na ny déchet plastique mivarina mankany an-dranomasina ka miparitaka manerana ny morontsiraka eto Madagasikara. Izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny Jona sy toe-karena manga nanao vaindohan-draharaha ny fanentanana ho an'ny be sy ny maro mba tsy hanao maloto manerana ny morontsiraka eto amintsika no sady tandroana ny fahapotehan'ireo harena ao anaty rano. Ho an'ny Atsimo andrefana manokana dia iankina ny toe-karena eto Toliara ny fisian'ny ranomasina sy ny vokatra avy ao aminy. Ankalazaintsika eto Toliara tokoa ny fankalazana maneran-tany ny andro ranomasimbe amin'ity taona ity. Raha ny eto manokana moa zany dia matoka atomboka antsika amin'izay fanadiovana n'ity amoron-driaka ity mba hiadivana amin'ireo déchet plastique satria raha malala fa ny plastique dia ataoko amin'ny ankapobeny ny plastique pétro-ressourcé no agnisan'ny
hamanimba amin'izay fiainana izay ranomasimbe izay eran-tany. Dia atsika eto Madagasikara koa moa tafiditra anatin'izay. Dia izany hoe tsy hoe atsika eto Madagasikara ihany no miady amin'izay fanolotoana ara-plastika izay, fa ny eran-tany mihitsy izany no miady amin'izay zavatra izay. Ny paikady moa ataoko hoe fandraisana anjara ny sehatra rehetrarehetra, vondron-kely rehetrarehetra misy eto Madagasikara izany no tena paikady. Raha tsy mitambatra isika dia tsy afaka hiady amin'izay zavatra izay. Dia izay no mahatonga ny ministera mampitombo ny fampahafantarana, mampitombo ny vulgarisation ary mampitombo ny fandraisana ndraikitra an'ireo ampisehatra rehetrarehetra zany amin'izay fanadiovana izay. Fandaram-potoana maro no nentina namarihana ny andro maneran-tany ho any ranomasimbe izay mitanterahina teto Toliara, ka ny fanadiovana ny morontsiraka sy fandokoana ny toeram-piasany talim-paritsy ny Jony sy Toekaranamanga no nankalazana izany. Lafin'ny fahasalamana manoloana ilay trangana fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza tamin'ny volana Jona lasa tamin'ny taondasa 2024 dia misy ny vaovao tsara azo tamin'ny fahombiazan'ny fandidiana ireo olona izay niaran'izany fanampoizinana ara-tsakafo izany dia tsy iza izany fa ifitahiana izay notsaboana nandritra ny telo volana tany Inde tafaverina tanindrazana omaly ny tenany ary salama tsara mariana fa ny filohan'ny anteny miera-pirenena sy teny Randrena Solony aiko no niantoka ny fitsaboana natao. John Dimolitsalama, Stéphane Alphonse. Naomba ny fandidina natao tamin'ny fitahiana vokatr'ilay fanampoizinana ara-tsakafo nahazo azy teny Ambohimalaza. Malariva no nigadona teny amin'ny saranam-piaraminidina irisapirenena ny vato izy sy ilay firmeny ara-dita aminy. Telo volana no faharitan'ny fitsaboana natao rehetra. Dia tao aoritr'inay izay no mitsaboana fitahiana ary raisina spesialista mikasika ny cancer izy au niveau ny tendany ary niatrika ny fanediana chirurgien anastomose rejection anastomose no natao tamin'ny fitahiana. Nandritra telo volana izay no mijanona tany Inde ary efa vita daholo ny traitement rehetrarehetra ary koa ny alohan'ny nahatongavanay teto dia nanatanteraka analyse farany izay nanao bronchoscopie ijerena hoe malalaka tsara ve ny tena ny fitahiana ary izay nahafahan'ny dokotera nilaza fa afaka mandeha voaka ny Inde izay. Professeur Rombrala no niaran'ny salahy tamin'ny fandidiana izay naharitra ora 5 mitentina eo amin'ny $7,000 no saran'ny fandidiana tamin'izany. Fitahiana amin'izao fotoana izao miatrika convalescence izany aloha tokony ho izy fa ny dokotera tany kosa efa nanamarika fa maty tanteraka ny tendany ary tsy atahorana no iverenan'ny sténose indray eo amin'ny tendany. Fa kosany ao anatin'ny bolana tokony hoe misy fanaraha-maso akaiky na dokotera na toratsika professeur. Salama tsara fitahiana amin'izao na eo aza ny fiovana kely misy eo amin'ny feoany ary nakasitraka ireo ny fanome tanana nanampy tamin'ny fitsaboana. Voalohany dia makasitraka n'Andriamanitra lehibe indrindra tamin'ny fitiavana sy fahasoavana natao izany mbola fialan'aizana tsara. Dia ny faharoa manarak'izay saotra indrindra ny monsieur sy tena Andresonay honorable sy tena dia taoko ohatra ny tonoany tao tsy ohatra moa zava tena ny tonoany tao i monsieur Koufali Daya izay nisan'ny tena hoe niantoka ny fitsaboana ray manontolo sy ny dépense rehetrarehetra. Dia misaotra be lehibe ihany koa mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany monsieur Hugues izay tena anisan'ny niaraka taminay foana sy fampiresaka taminay dia ao koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Misaotra ihany koa izany ny tenako amin'ny ireo namana sy ny fianakaviana rehetrarehetra mpiara-mivavaka tamin'ny fanampiana tamin'ny fomba maro samihafa tamin'ny fitondrana mivavaka. Dia mafimafy le natrehana na le opération sy stress rehetra fa misaotra ny tompo fa zao tanareo zao. Tamin'ny karavona tanteraka no nitsenan'ireo fianakaviana sy ireo namana akaiky azy tamin'izao fahatongavana izao.
miandry vokatra tsara ihany koa isika ho an'ireo mirahalana lefa ny fitondram-panjakana itsabo tena andro isi araka ny valandresaka nataony filohan'ny fanavaozana ny kolonel Andrendrina Mikaela teny Avoloha ny farany volana aprily lasa teo. Fa vaovao manodidina izay fahasalamana izay hatrany no avoazin'ny Taranakiso ny trano fandidiana ao amin'ny hopitaly CHRR Monja Jona Ambovombe sy ny fitaovana ao anatiny mba ho famonjena ny ain'olona mandalo fandidiana ao an-toerana. Anisan'ireo misitraka ny fitsaboana maimam-poana ataon'ny MOI ihany koa ny ao an-Tanimora Sud izay mbola ny Taranakiso ihany no mitondra ireo mpitsabo ireo any Androy. Ankoatra ny lafin'ny fahasalamana dia nitondra fanampiana ara-tsosialy ihany koa izy ireo. Janina Tenena sy Joa Marcelin no mitatitra ny vaovao. Natao manaraka ny fenitra amin'ny mahatoeram-pandidiana azy ny efitrano fandidiana eto amin'ny hopitaly CHRR Monja Jona Ambovombe madio ary no havaozina ihany koa ireo fitaovana ampiasaina ato mba hanamora ny famonjena ny ain'ireo olona mandalo fandidiana eto an-toerana. Ny Taranakiso no niantoka ny lany rehetra amin'ny fanatsarana ity efitrano fandidiana ity. Tena nampifanapateraky ty bloqué asapakijerevanao natao entièrement rénové satria zavatra ty tsy vita dimapotona zay tsy zavatra vita tato. De izy io nataonareo tena nataonay au norme zany le hôpitaly zandronay farany niteraka teto. Mamanay dia natao chirurgie natao teto césarienne teto mamanay tamin'ny niteraka zandronay. Donc ça adidy masina ho amin'ny anarany mamanay sy papanay ty rénovation nataonay. Izy ireo ihany koa no mitondra ireo médecins de l'Océan Indien manao fitsaboana maimaim-poana aty Ambovombe sy Tanimora ary Amboasary Atsimo. Ankoatra ny fitsaboana dia miahy ny ara-sosialy ihany koa izy ireo nanolotra kidory fitaovam-pianarana sy fanatanjahantena ho aneto Tanimora. Zava-dehibe koa ty raha no eto Androany satria vahoaka salama no afaka miatriky ny fampandrosoana indrindra ho an'ny districtny Tanimora dia maneho fisaorana lehibe ary makasitraka ary mirary anareo mba hitohy izao tolotanana sy ezaky izay ho raisy ay ato agnatin'ny districtny Tanimora hoe ho fampandrosoana anty districtny Tanimora tia sy ny faritra Androy. Ankoatra ny fanatsarana ny tobim-pahasalamana dia ho havaozin'izy ireo ihany koa ny pepeto Tanimora izay sekoly ny anaran'izy ireo fony mbola kely. Noraisina ara-teknika ny zoma teo ny fahavitany ny ampahany amin'ny asa fanarenana ny hôpitaly neuropsychiatrique ao amin'ny CHU Analaknina hôpitaly B Tomasina izay rava ny Rivodoza Gezany. Ny fiara-miasan'ny orinasa Spata sy ny orinasa Ita Tomasina tamin'ny fitondram-panjakana no nahavitana izany fanarenana izany. Natolotra ny zoma teo ny ampahany voalohany asa vita izay natrehan'ireo manam-pahefana maro tany Tomasina Romualda. Isika miaraka ny fanovana manasitrana vahoaka voaporofo io nandritra ny fifanomezan-tanana netiny Spaty sy ny Ita nanarona ireo foto-drafitra asa-pahasalamana rotiky ny Rivodoza teto Tomasina isan'ireny ny toerana fanarenana ireo olona tratra ny fiketrahana ara-tsaina ao anivon'ny hôpitaly neuropsychiatrique anivon'ny CHU Analaknina hôpitaly B. Nambaran'ny tompona andraikitra fa nitombo isa ireo olona tratra ny fikorotanana ara-tsaina eto Tomasina taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza manodidina ny 50 isam-bolana eo. Tao anatin'ny volana février raha teo amin'ny 200 isam-bolana ny tany ny marary izay misitraka ny servicenay dia tafakatra 503 zany taorian'ny volana taorian'ny cyclone ary tamin'ny volana lasa teo dia 403 no raisina isam-bolana. Araka ny nambaran'ny tare jeneraly Nita Razafindrazaka Androsoa dia tafiditra ao anatin'ny andraikitra ara-tsosialy ny orinasa izao fanohanana izao. Natao izao fampitaovana avy amin'ny Hita izao mba ho fanampiana amin'ny fanatsarana ny fikarakaran'ireo marary ny fianakaviana ihany koa izay miaraka amin'izany ary koa ahavitana araka amin'ny tokony izy ny asa sahanin'ireo mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Nanambara kosa ny tare jeneraly Spaty Randriam-bahoaka Hertina Nise fa mbola hitohy ny asa ary ho vinavinaina ho vita tanteraka ao anatin'ny 2 volana ny tapany faharoa amin'ny fanarenana. Ity sita rehetra ty mihitsy no ambarina izay le projet izay efa nahitana
financement moa izy fond propre antsipaka ny anaovana anazy raha ny vinavina fanarahana ny araka tamin'le olona entreprise manao an'izy tia vinavinainao vita après 2 mois et demi ndray le parti ambiny nanome voninahitra ny lanonana ny préfet ny Tomasina sy ny lehibe ny faritra Atsinanana izay nanasongadina ny lanjan'ny fanomezan-tanana ho fanarenana ireo foto-drafitr'asa ho tombotsoan'ny vahoaka. Atao amin'ny commune Ambonivohitra Ivangaindrano nanohizany manam-boninahitra avy amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny hetsika fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimampona tanterahan'izy ireo ka vahoaka maro no nisitraka izany tany an-toerana fanadihadiana Totsoa Patrick. Paikady apetraky ny fitondram-panjakana fanavozana ny fahasalamana manakaiky vahoaka izay entina hanampiana ireo olona ety fotony. Hitsinjovana ny fahasalamana rehetra. Tsy diso anjara amin'ny fisitrana fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimampona izay ataony manam-boninahitra avy amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny distrikan'ny Ivangaindrano. Tanjona amin'izao hetsika izao ny hisitrahany vahoaka ny fahasalamana lavitry ny aretina. Karakarain'ny fitondram-panjakana moa izy io fankalazana ny fahefapolo taonan'ny milina nanao hetsika fitsaboana maimampona zareo fa hanamariana izay fahefapolo taona izay sorana lehibe ny délégation rehetrarehetra sy ny fitondram-panjakana tao anatin'izany hetsika izany. Izany moa dia hitantsika misy ny fitsaboana général médecin général zany ny fitsaboana ny fiankoa izay maimampona daholo zavatra rehetra natao ka dia hitanareo fa vorony vahoaka moa zany mba hisitraka zany fahasalamana maimampona zany fanafody maimampona fitsaboana maimampona ny fangalana ny maimampona. Mpiara-mambonatoka maro toy ny ministeran'ny Foloalindahy, ny ministerana fahasalamam-bahoaka, ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Mavitara Silvestre sy ny fikambanana Jean Mémor Vangaindrano no manona izao hetsika izao. Raha toa ka ny BNGRC, OMS, ny Salama ary ny akademia miaramila kosa no miantoka ny fanafody ampiasaina amin'ny marary manitra ny fitsaboana. Vokatry ny fiara-miasa misy amin'ny société Sogedi Proma any amin'ny commune Ambanivohitra Antonbe sy ireo mpanjony madinika eo amin'ny fokotana Pasibe dia nahazo foto-drafitr'asa toeram-pitsaboana ny antoerana nilana ny fahasahiranany mponina amin'izay resaka fitsaboana izay Everaldo Erniaina. Isan'ny fotom-piveloman'ny mponina aty amin'ny fokotany Pasibe, commune Ambanivohitra Antonbe distrikan'ny Analalava ny fanjonoana no izy manamorona ny ranomasina. Olana ho azy ireo anefa ny tsy fananana toeram-pitsaboana manaraka ny fenitra hitsaboana ny marary rehefa anatin'ny fahasarotana. Mitatitra ologno any Antonbeo ny marary dia manahirana ary sarotro de sarotro zany no mitonga ologno avy amin'ny Pasibe mandeha Antonbe nohon'leha fitsakana ranomasina. Dia eto ihany koa mbola mandeha any Ambarijebisidy indesigny sarety ny marary nohon'leha asarotan'le lalagna. Ankehitriny dia matotra ny fiara-miasa misy eo amin'ny société Sogedi Proma izay miara-miasa amin'ny mpanjony madinika any an-toerana amin'ny fanorenana ny hôpitaly sy SB1. Faly zay manao partenariat miaraka amin'ny fanjakana anamboatra n'ity SB1 ity ka ilainy izay ilainy vahoaka fahasalamana ilaina maketo amin'ny aty amin'ny ampasibe aty satria zay zany miasa miaraka amin'ny mpanjony madinika dia tsy maintsy mikarakara ny vahoaka zay manampy. Mamaly ny politika ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izao fisitrahana foto-drafitr'asa izao amin'ny fahasalamana manatona ny vahoaka. Getra fitondram-panjakana ny fahasalamana manatona vahoaka. Izany hoe mipetraka eto Ampasibe manomboka niany mitombo-pahasalamana ara-panjakana vaovao. Eto dia isorana ny fitondram-panjakana sy ny société Sogedi Proma sy ny fikambanana avotra ary ny fokon'olona rehetra eto Ampasibe izay nanome lanja izay lafin'ny fahasalamana izay. Voapetraka araka izany ny vady fototra ho fanomboana ny fanorenana ity foto-drafitr'asa ity izay notondrany solon-tenany lehibe ny faritra Sofia hafatra mba hifanomezana ny rehetra tanana amin'ny fanorenana izao hôpitaly izao.
ivadika lafo mavao toekarena isika efa mamokatra ary efa mavarotra ny vokatra voahodina ao amin'ny kooperativa miaradi izay manana orinasa mamokatra sy manodina kafe ao tsara afatra mananjary. Olana ho an'izy ireo anefa ny tsy fampin'ny vokatra ahodina ka miteraka tsy fahatratrarana ny tanjona. Nitsidika ny toeram-pamokarana ny lehibe ny faritra ka nanambara fa hitady vahaolana ho an'ireo tantsaha ireo. Anjaratiana Valérien. Faritra anisan'ny manan-karena akora fototra ny atao anatin'ny faritra Vatovavy. Tafiditra ao anatin'izany ny kafe, manana toeram-pamokarana sy toeram-pamodinana kafe izay tatan'ny kooperativa miaradi ihany koa ny ao tsara afatra anatin'ny distrikany Mananjary. Lambaran'ireo mponina fa tsy ampy ny akora fototra ahodina amin'ity orinasa ity. Ny mponina sy ireo tanora aniterana ihany koa izay tsy rototra amin'ny fambolena kafe sy ny famokarana kafe. Ireo izay anisan'ny olana goavana manakana ny orinasa tsy asa sy tsy hodina ara-dalàna isan'andro. Ny olana zany aty amin'ny fahazarona ity ny fitaovana ity zany dia anisan'ny hoe vokatra zany, mbola kely zany ny vokatra ahafahana ahodina ao amin'ny usine io zany. Dia ny zavatra eritreretinay zany mba tokony atao zany dia hoe misy fagnampihana zany ataontsika hoe na ara-pambolena zany na ara-fitaovana na ara-vola mba ahafahana ampiroborobo io usine io. Nampanantena ny lehibe ny faritra Vatovavy Dr Elise Handrinena Karina fa hanome tohana ity kooperativa mamokatra kafe eto tsara hafatra ity ary roa mafisiny ihany koa fa tanjon'ny faritra Vatovavy ny hanamafy ny fahaleovan-tena ara-toekarena amin'ny alalan'ny fahampiroboroboana sy ny fanodina ireo vokatra eto an-toerana. Izany hoy izy dia hanampy amin'ny fampihenana ny fanafarana entana avy any ivelany ary hampitombo ihany koa ny sandan'ny vokatra vokarina eto an-toerana ary hitondra tombotsoa mivantana ho an'ny mponina amin'ny alalan'ny vidim-piainana mirary kokoa. Afatry ny filoham-pirenena ombengombeny moa ny fahaleovan-tena amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny faritra dia ny faritra Vatovavy zany isan'ny mamokatra kafe nampalaza azy hatramin'izay. Dia izay ny antom-pisian'ity orinasa ity manodina kafe izy ity. Dia izahay ato amin'ny faritra moa dia tsy mitsahatra ny miezaka mihitsy mba aleo tegna amin'ny zavatra madinidinika ilaina andavanandro ny ato amin'ny Vatovavy. Marina ihany koa fa ity ny orinasa voalohany manodina kafe raha ho any ato anatin'ny faritra Vatovavy. Mendrika tohana ary hampiroboroboana ho iray amin'ireo andro ny fampandrosoana ara-toekarena sy famoronana asa ato anatin'ny faritra moa ny toy izao. Anisan'ny lalan-drà mampandeha ny fampandrosoana ny fisian'ny lalana tsara avy amin'ny commune tsirairay mba hialana amin'ny fitokana monina sy amoahana ireo vokatra ao amin'ny commune ireny. Ho an'ny commune Betsimisitra distrikan'ny Fandriana izao dia nanamboatra lalana mirefy 7 kilometatra ireo vahoaka ka fokon'Antananarivo no miantsoroka ny asa fanamboaran-dalana mampitoy ny renivohitry ny commune hatrany Krisiasy. Alain Rodlisha Rakoto Armalala. Manampy amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary manatsara ny fari-piainan'ny mponina atao anatin'ny commune ny Betsimisitra ny fanamboaran-dalana ka anisan'ny paikady napetraky ny mpitantana ny commune ny fanentanana ny vahoaka aty an-toerana nanatsara ny lalana mampifandray ny fokontany tsirairay avy. Isan'izany ity mampifandray an'ny renivohitry ny commune eto Betsimisitra hatraty Krisiasy ity izay mirefy 7 kilometatra ka nototofana ny lavadavaka naremina ny sisin-dalana ary nasorona avokoa ny lobolobo nanodidina ny lalana ka vatandela anarivony avy amin'ny fokontany 12 atao anatin'ny commune no niaran'ny sala tamin'ny fanamboarana ity lalana ity. Fototra ny toka gasy raha eto amin'ny district amin'ny Fandriana avy aty aminay ireo zany dia tena zava-dehibe. Eo ihany koa ny fananana ihany parka Marolambo Fandriana zany dia aty aminay ihany koa no misy an'izay Atiala zay lalovan'izay ihany koa dia tena zava-dehibe zany ho an'ny fizahan-tany koa izay. Reo alohan'ny tena hita hoe tena ressource matanjaka ho atao anivon'ny ho anay ho atao anivon'ny commune dia io no mahatonga anay hoe ny lalana aloha no tena ahafahatsika magnatanteraka an'izay zavatra izay. Manamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana no mampiroborobo ny toekarena ary manatsara ny fifandraisana eo amin'ny renivohitry ny commune sy aty amin'ny fokontany. Ny fanamboaran-dalana toy izao no manamora ihany koa ny fahazahoana tolotra fototra sy mampiroborobo ny fizahan-tany. Krisiasy io ny lalana ihaonan'ny Marolambo sy Nosovaritra dia ny fahavitany ity zany lalam-pirenena mihitsy ty fa sy lalan'ny commune ny Betsimisitra
izay zany a dia ny tombosoa ny ppn rehetra hataty fandrinana no midiny amakagny maro lambo sy mijanona agnenosovariky ka ny fahavitany ty lalana ity zany a dia mahamora n'ilay vidin'entana agny krisiasy indrindrindra moa fa ao lay finiavana mba te hananana zany hoe tanàna mandroso satria lalana tsara tanàna mandroso a dia isitrahany daholo be dia izany no antony nanaovana an'izao hetsika lehibe izao a ary ny motivena ny olona amin'ny alalan'ny sakafo moa zany satria dia namoniko soa mihitsiny izahay zany mba hisian'izay hoe mba nofokena amin'ny tapihavanana amin'ny firaisana amin'ny fitiavana fampandrosoana. Marisika amin'ny fanamboaran-dalana ny fokon'olona atao amin'ny kominan'ny Betsimisitra distriktany Fandriana noho ny fahatsapan'izy ireo fa mila miara-mentana amin'ny mpitantanan'ny komina ny vahoaka raha tiana isy ny fampandrosoana ka ikarakara tsena be ho tanterahana ty krisiasy amin'ity volana jiona 2022 ity ny komina ny Betsimisitra ahafahana maneho ny vokatry ny tany mampiavaka ity komina ity sy ampisehoan'izy ireo ny mpitsidika ny tanjaka raha teo karena ananany zany komina ny Betsimisitra izany. Ponina amin'ny fokotany enambefolo anatin'ny CR Saivazo distriktina Antanambomanampotsy no naneho fiara-mientana amin'ny fampandrosoana manoloana ny ezaka fiara-miasa misy eo amin'ny solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna Vololinaina. No amafisana ny fitohizan'ireo asa fampandrosoana efa natomboka indrindra ny fanamboaran-dalana, ny fanamboarana tribune izay efa nazahoana fanitso enimpolo takelaka ary fanarinana trano-tsekoly ny CEG nazahoana ihany koa fanitso enimpolo takelaka. Izany fampandrosoana no maiky dia maiky anatin'ny district. Izany dia asa sobavambahoaka zany entina miara-miasa antsika anareo no eloko zany herinareo. Azan na tonga hoe na miatol enimpolo za amin'ny CEG na miatol enimpolo tolo koa za amin'ny tribune dia anjaranao misy le maire mandrindra zany ohatra hoe valopolo mavita ny CEG eo amin'ny alefa tribune fa mila tribune vahoaka anatin'ny commune samy misy le maire. 20 kilometatra amin'ny 740 kilometatra amin'ny lalana amin'ny commune Sevasa no efa vita, miampy tetezana telo vita amin'ny akora aty antoerana ary mbola mitoy ny asa fanamboarana hiazo ny renivohitry ny commune Sevasa. Amin'ny fomba mamalagasy dia misy ny fangatahan-tsodrano amin'ny hanamorana ny fanatanterahana ity asa fanamboaran-dalana ity. Ray aman-dreny Takalamena raha tonga andro tsara mangataka aminao zay miaraka amin'ny misy le maire vokotany ray aman-dreny tanàna angataka tsodrano mba sokafona lalany mba tsy sakasakana eo tonga tito Sevasa fa tany mananjigny tany kokoa ilakeka mila angataina aminao zany mba ho vita somatsara lalantsika zany dia deputena n'olotra ng'omby avy taona zany. Ny commune Sevasa izay manana vakoka voajanahary dia ny ao antetezan-tany misy ny tanjona manoloana an'izany. Vahoaka maro no liana nandritra ny fitidiana nataon'ny solombavambahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy nahitana ihany koa ireo sivily sy miaramila nanoto nasina amin'ny voninahitra ny fotoana. Iresaka vaovao ny fambolena vetivety isika goragora ny fitatana ny federasiona ny lakandrano ny Dabara ny Mahabo sy Morondava kanatsahatra tamin'ny asany ny Brao fantatra izany nandritra ny fiaonam-be izay natao atao amin'ny commune Analaiva. Isabelle Jouda Celestine. Natsahatra amin'ny asany ny Brao ny federasiona Dabara raha ny volana aogositra taona 2024 no tokony ho farany ny taom-piasana. Mitantana izany vonjomaika ny avy amin'ny faritra Menabe sy ny prefektura. Fantatra izany nandritra ny fiaonam-be natao tao an-tranopokon'olona Analaiva ny faha-efatra ny volana jiona taona 2024 izay tsy nahafeno ny mpikambana tokony hanohizana ny fifidianana vaovao ny Brao ny Fédération Dabara no ny fitantanana goragora. Dinona mako ny olo malay mandoro dimanche. Zay zany tena ny faiblesse ao anatin'ny Dabara eo. Tsy arakaraky ny resige voasara roa fitopolo isa nefa ny ray ao anatin'ny resiray dia misy 20 takelaka. Nefa io no vola voazo izay volaza tao anatin'ny azeny Dabara. Arak'izay tatitra zay dia rehefa nanapa-kevitra ny
membre fédération dabara no ny tsy fahatomboanany tatitra sy ny tsy fahatanterahana teo amin'ny fahombiazana sy fampandrofonany fédération dabara dia nanapaka ny membre ny dabara rehetra izay nanatrika teto fa hoatsahatra ny membre ny fédération dabara izay nitatana ny dabara nandritrizay taona telobosoarivo sy taona telobosoarivo izay mpitantana vonjomaika zany dia ny solitenan'ny faritra sy ny préfecture izay atao hoe comité de tutelle izay misy ihany koa ny zarevy amin'ny direction régionale ny agriculture souveraineté alimentaire miara-iasa amin'ireo OMC moa zany ho amin'ny fitantanana sy ho amin'ny fampandrosoana izay dabara izay izay hoantotra tokoa ny fanaraha-maso sy ny fitantanana amin'ny lafin'ny asa sy amin'ny lafin'ny fanatsarana dabara ka ny fampandrosoana moa zany tsy vitana irery tsy vitana miserery fa ny vahoaka rehetra no miaraka mampandrosa sy miaraka mitantana izany dabara izany ho amin'ny fanarahan-dalàna sy ho amin'ny fanarahana fisika rehetra mikasika ny sarika ny fiainana. Tsara marina fa nitatitra arabola sy arakasa taona 420 hatramin'ny 520 no nampahafantarina ireo tantsaha sy ny tompona andraikitra ara-panjakana ka tsy nahafapony rehetra izay nanatrika ary nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao taorian'ny fanadadiana natao tao amin'ny fampanaovana Antsirabe ny zoma 5 jona teo an'ilay iray ny mpianakaviana nidaroka ny zanany vao 10 taona tany Betafo dia nahiditra ponja vonjomaika ilay iray mpianakaviana ireo zanany mianadahy kosa efa napetraka ao amin'ny ankany trano atody fantatra ihany koa fa hiatrika ny fotoam-pitsarana azy ilay iray mpianakaviana ny fa 17 ny volana Jona ho avy izao Blaise Rahery Manantsoa. Tao aorian'ny dingana nitoroana ilay iray mpianakaviana nidaroka ny zanany vao 10 taona tany Betafo izay tantsoroka ny arahany mpampianatra sy ny teo aneviny sampandrarahan'ny mponina sy ny firaisankina dia naterina ao amin'ny ankany trano atody eto Antsirabe izy da ho fiarovana ny ain'izy ireo. Itany amoa mangana be ny masony sady mivonto be dia ny oriny mivoaka raha dia mandringa tany dia nanontany za hoe fa naninonareo diosy izy miandro hoe miandro zandriny hoe vonoany dadanay diosy izy za hoe fa maninona nareo ny vonoany dadanareo diosy izy hoe nangalatra vola 5,000 hono zay nefa zay tsy nangalatra le vola akory nentinay tao amin'ny sefizapy zareo dia nitataray miandry ny sefizapy dia aveo nalay sefizapy sary izy dia niteneniny za hoe aoeto any amin'ny population reto zaza reto dia azava ho any ny zavatra momba azy fa efa eritreritra miompapana zao dia nentina tany amin'ny population reo dia naverina nakany am-pianarana izay dia za moa tsy nandeha nakany am-pianarana aloha fa netiko nakafanafody aloha izy tao amin'ny CSB2 avaratsena Betafo. Dia teo moa zany zay vao naheno amin'ny trangina tsy misalasasa tonga dia nanatitra teny amin'ny sekoly nanao fanadihadiana tamin'ny mpampianatra sy miaino ireo ankizy ireo zany hoe inona marina zava-misy. Dia rehefa natao moa fiainona an'ilay mpampianatra sy ny ankizy dia hita fa tena hoe hiara-mieritreritra ilay ankizy izay tena tsy indray mandefa matetika ary tao anatin'izay no ahitana fa mbola mangana sy mivoditra mason'ilay zaza izay nambarany fa nikapohany iray ny miteraka azy tamin'ny hazo kapohany tamin'ny barabaisa ny tongony ihany kendany sy tomony volony dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra moa izay ary tsy maintsy teo ihany ihany koa tena plaza ny tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Notazonina ponja vonjomaika moa ilay iray mpianakaviana navandoza tao aoriany ny fahakanambavany azy tao amin'ny fampanoavana ary hiakatra fitsarana ny 17 ny volana Jona izao kosa ny raharaha. Mpanao asa ratsy maro toy ny mpamon'olona, mpamaky trano, mpangalatra moto, mpangary paosy, mpanao sito mahery ary mpivarotra sy mpividy rongony no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana tany Vakinakaratra nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana nataon'izy ireo tao anatin'ny iray volana mahery. Efa nahiditra ponja avokoa ny ankamaroan'ireo olon-dratsy ireo. Blaise Rahery Manantsoa hatrany no mitatitra ny vaovao. Maro ny fandika an-dalàna nahazon'ny mpitandro filaminana fitarainana teto Vakinakaratra. Tsy nitazana potsiny izany anefa izy ireo fa nanao hetsika izay nahita ambokany. Raha ny vakitrano zany zao raha ny fitarainana voaray dia nisy 3 ny olona voasambotra tamin'ireo dia nisy 420 ary ny 120 tamin'ireo
dia nahiditra aponja avokoa. Ny resaka fanendahana na sito mahery dia nahazahoana fitarainana 520 na voasambotra olona 920. Ny 420 dia nahiditry ny fitsarana aponja avokoa. Ao ihany koa ny alatra moto na dia vitsivitsy azy efa nahitana vokatra ihany koa nisy olona ray nahiditra aponja. Ny mpangaro posy madinidinika eny amin'ny tsena dia nisy 20 no noentina tena anivon'ny fitsarana zay niditra aponja. Iresaka momba ny famonoana olona zay nitranga atsika zay nahitana tranga anankitelo moa tato amin'ny tanatin'ny enim-bolana teo eo zay dia misy ihany koa ny olona voasambotra zay miisa 5 nanao an'izany eloka zany tsy vitany namono moa izy ireo fa mamaky trano nentaka manao sito mahery ihany koa. Ao ihany koa ny momba ny rongony nasamborana olona 7 tao anatin'izay ray volana izay ary niditra aponja avokoa izy ireo. Ireo zavatra maromaro zay tratra dia nisy ny moto telo zay tratra naverina amin'ny tompony. Ao ireo akoho amam-borona, ny bisikleta, ny telefônina finday portable dia nisy 730 no tratra ary naverina amin'ny tompony. Nisy ihany koa ny faratrarina amin'ny resaka le rongony teo 50 fonosana rongony ary moto ray nampiasaina tamin'izany fanaovana varotra sy fitaterana rongony izany. Manentana ny tsirairay isam-batan'olona ireo mpitandro ny filaminana araka izany mba samy hanaja sy hanaraka ny lamina sy ny fitsipika mifehy ny fiarahamonina isoroana ny tsy fandriam-pahalemana. Efa misy ireo laharan-taroby ahafahana mifandray amin'izy ireo. Tazomina ho tsy ambaratelo kosa ny fanomezana ny loharam-baovao. Tonga pelatana Itrabona tamin'ny aitrano tany Ambatoarana ny fanampiana vonjy ranovaky nalefa ny fanjakana Foibe Abel Benjamin. Trano reka amin'ny 20 tafo indray kila foredra. Olombelona 720 no Trabona sy manan-kelofana vokatry ny hain-trano teto Ambalave, commune na Ambatoragnana. Niakatra andro ny alakamisy fa 20 ny volana May lasa teo. Fa ahoana ny tranga zavatra teto ry tsy magnambo Franklin lehibe ny fokontany. Ny an-trano tamin'izany dia ny antomboka tamin'ny trano lakoziny nefa tsy hita ny tsisy olo nagnoro ananjy fa tantakoziny ny tsoroka niakatra zany le afo efa tantafotrano voahita zany le afo tsy hitana noho ny andro manafana tamin'ny andro lakamisy le 28 ny olona vitsy ny ndeha tagnaty ala no service ny tsiraikiraiky ka bezany vehivavy fonotake tsy tana ny afo. Ora visy taorian'ny tranga io dia nianso avy tao amin'ny anteny meram-pirenena ny solombavambahoaka voafidy taty Vavatenina. Vola mazaka Félix Boris nambarany fa mila tolo-tanana indrindra fa sakafo sitrany mba inanan-kanina ny vahoaka ao amin'ny fokontany ity. Nisy an-trano tamin'ilay tagnomaly fokontany Ambalabe commune rurale Ambatoragnana voalohany district Vavatenina. Asa oviagna zany zareva mibeny GRC zegny mba ho tonga andeha agnampire Traboigny re. Tsy voarina 30 taona ny fahatsiantoka teto hoy Pierre Sinovien ben tanàna ny Ambatoranana. Ny resaka fananganana trano zany agnatin'ny commune Ambatoranana dia mbola tsy magnady dalà satria so magnano zegny le tiana ataony foana le olo lasa tsy varespectenjare zegny le elagnelagna trano mba hialagna amin'le fitarany hafo satria ny commune moa zegny mbola tsy managna ny madame-nazement communal sy ny drafitra afahagna magnatsara ny tanàgna satria ny tombony olo nefa ny velarina tany zegny tsy ny tombo dia lasa sambindre mifanistisika ake foana zegny ny trano. Namaly anso avy hatrany ny fanjakana ka naniraka tompon'andraikitra tao amin'ny ministeran'ny imponina. Tonga teto amin'ny fokontany nanolotra vonjy ranovaky nahitana varengony maro antonina sy kojakoja an-dakozia misy sio, kovety, menaka, vilany, voamegna, jerikanina, zinga, savony vaingany sy vovony ary kaye ho an'ny mpianatra. Eto zany amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana zay tariny colonel Mikael mampahery ireo vahoaka Traboina amin'izao dia mankasitraka. Ankoatra ireo dia nanolotra lela vola ho an'ny Traboina teto ihany koa ny lehiben'ny faritra Analanjorofo Maître Tody Arnaud. Izany dia natao mba ho fankahirezana sy fanohanana ireo havana sy namana Traboina teto.
Lafimavao sosialy miara-miasa amin'ireo commune amin'ny fanatsarana ny tanàna sy fanadiovana ireo commune ny avy eo anivony taleparitry ny rano fidiovana sy fanadiovana any amin'iny faritra Tsinanan'iny maharitra iray volana izay fanadiovana tanàna tanterahan'izy ireo izay Andrea Flavienne. Manana didy sy andraikitra amin'ny fanarenana ny tanàna moa ny avy eo amin'ny taleparitry ny rano fisotro madio izay miara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka izay ahitana ny association Maville sy ny UNICEF ka manome tolo-tanana ho an'ny commune izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna. Agnisan'ny vina maventy eo amin'ny fitondram-panjakana izay matematesan'ny ramakoministra ny rano fanadiovana sy fidiovana dia ny ananantsika tanàna madio. Tsara ny mampafantatra atsika fa na manana rano ohatrana ahoana atsika na mangataka rano satria anisan'ny zavatra iadivatsika ny fanagna rano fisotro madio. Tsy afaka atsika hoanana an'izany raha mbola ao anatin'ny tanàna maloto sy toerana maloto. Ka amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amin'ny commune zahay manome tolo-tanana ho anjareo izay manao asa fanadiovana anatin'ny fokontany. Izany dia anisan'ny taratra raika entitsika na tanterahana ny politika mpanjakana dia hoe agny amin'ny 2030 makagna dia mba efa 80% isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia miaigna agnatin'ny tontolo madio. Satria zegny dia zo fototra ny fananatsika hoe miaigna agnatin'ny fahadiovana zany. Ny fiatombohan'ny fandrosoana tompoko dia ny fiainana ao agnatin'ny fahadiovana. Tsy afaka andrositsika raha tsy madio. Ny fomba fisainana mihitsy ny tokony ho isy amin'ny olona tsirairay amin'ny resaka fahadiovana ity. Saorana manokana aloha zany ny fikambanana Mavila izay nanome ohatra satria fantatsika fa izany fanadiovana zany tsy vita ny andro ray na ny 12 andro fa tokony any amin'ny fisainana mihitsy no zatra n'izay fahadiovana zay. Vina ny commune Toamasina suburbaine mahakasika ny atao hoe fahadiovana, fanadiovana sy ny fidiovana dia ao anatin'ny tena hoe vision commune zay. Ny tanjonay dia madio ny tanàna rehetrarehetra, misokatra ny lalana rehetrarehetra. Tafiditra amin'izao fanadiovana izao ihany koa moa ny fanatsarana ireo lalankely isaky ny elaelan-trano, eo ihany koa ny fanadiovana ireo kanalin-drano, manamorona ny lalana sy ny bazary. Tanora malagasy ny solon-tena Madagasikara amin'ireo karazana fivoriana maro any ivelany iarena Rila Masina Valona Rabia Arson tahaka ny fandraisany anjara nandritra ilay Africa Day ny farany volana mety eo vonona izy ny zaran-traikefany sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana Madagasikara raha ny fanehonkeviny teo amin'ny microany Olivier Andrembololo Miaja sy Mamy Ravoafison. Isan'ireo tanora malagasy nandray anjara sy nitondra ny traikefany ka ny fampizara tamin'ireo tanora maneran-tany nandritra ilay hetsika Africa Day 2024 iarena Rila Masina Valona Rabia Arson manampahaizana manokana mikasika ny partnership manager chercheuse en droit international et gouvernance mondiale modératrice tamin'ilay velakevitra manodidina ny lohahevitra African Development Review the framework of Ujumah ny 30 mety eo efa nisolitena ny Madagasikara izy ny taona 2024 tany Turquie tao anatin'ilay première simulation de l'Union africaine tahaka izay ihany koa nandraisany anjara tamin'ilay simulation de l'OCI sur la paix en Palestine ny volana Jiona 2024 fa mialohan'izay dia efa nandray anjara tamina fihaonana maro nivelatra amina sehatra samihafa indrindra ny fampivelarana ny tanora fampandrosoana ny firenena ary efa nitety firenena maro iarena Rila Masina Valona Rabia Arson tanora malagasy vo 20 taona monjy izy saingy efa manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha fehezina amin'ireo dingana efa vitany ankehitriny dia miasa simonina ary manana andraikitra maro any Turquie iarena izy raha teo mahafehy ny fitenim-pirenena turka. Lafimavao ara-pandanjahantena no amaranantsika ny voantsary amin'izao atoandro izao anotsenaindreo vahoaka sy mpitondra atao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fasen Nosbe ataorin'ny fahombiazana lehibe tany Frantsa ny zatovo avy amin'ny faritany Nantsiranana niatrika ny fifaninanana Diego Brest Bebel Betombo.
nampiaiky ny maro nandritra ny fifaninanana iraisam-pirenena Diogo Brest izay natao tagny Frantsa ny fihetsika izay nataonyreto zatovo avy ato amin'ny faritany Antsiragnana izay nisolon-tegna i Madagasikara ka nazahoagna vokatra tsara satria tafidriky tamin'ireo ekipa folo voalohany mendrika nefa tanatin'ny fotoagna fohy ny omagnana tamin'ireo mpandray anjara misy 27 efa niomagna nandritra ny telo taogna tamin'ny alalan'ny tirobi ihany no nandresy azy ireo nafaty baolina 4 ny zatovo nandritra ny fifaninana ary tsy nisy baolina tafidriky tao amin'ny aratony ka nazahoantsika mpiambina arato sy mpanafy ary vodilaharana mendriky tamin'ny lalao jiaby izay natao tagny Frantsa. Nitondra amboara maromaronody ihany koa izy ireo ka niaro sy nampiakatra voninahitry ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritany Antsiragnana. Nandritra ny fiaonagna tamin'ny mpitondra teto Nosbe dia nanome toky izy ireo fa tsy ijery fotsiny ny ezaka ataon'ny tanora sy ny mpisetra amin'ny fanatanjahantena fa vognono ny hitondra anjara boriky amin'ny fanohanana sy fampandrosoagna izany sehatra izany. Teto ihany koa nanolorany reto mpitondra fanjakana eto antoeragna valopy misy vola sady niantoko sarandalana andehanan'izy ireo nandeha any Diogo. Nasongadiny ny komity mpikarakara fa tsy tanteraka izao fahombiazana izao raha tsy nisy ny fanampian'ireo préombinanto sy fanjakana. Mialohan'ny isarantsika dia resaka momba ny lalao fiadina ny tompon-daka eran-tany baolina kitra vetivety isika 4 mialohan'ny idirana ao anatin'izay fiadina ny amboarany eran-tany baolina kitra ndiany fa 13 izay efa ao anatin'ny fanomanana avokoa ireo firenena 27 mandray anjara efa mipetrapetraka avokoa ny lamina ho an'ireo firenena 3 mpampiantrano raha pitso anombohan'izay fiadina ny amboara eran-tany taranja baolina kitra izay dia ao amin'ny kianjan'ny Azteca ny Mexico City no anaovana ny lalao fanokafana izay iona ny Meksika sy Afrika Atsimo izay ivantana eto amin'ny televisiona malagasy. Mialohan'ny lalao ihany koa dia misy ny lanonam-panokafana ny fiadinany amboara eran-tany baolina kitra andiany fa 13 izay iarahanao eto amin'ny televisiona malagasy ireo rehetra ireo dia rapiso indray ny fotoanantsika tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.